Jesosiza nakanjamaritra manerani sataniza nivuni naitra sinie herina famasina 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 Jehovah Tumpo famasina 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 chamanitra Anjely marobe no injao manandratra manerandanitra ariva oka sese no indreo manandrapeo iteran'Andriamanitra famasina 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 Jehovah Tumpo famasina 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 chamanitra Je veux chanter pour te louer. Je veux prier pour célébrer. Car tu es grand, ô Éternel. Oh Jésus-Christ, le roi du ciel. Ta gloire est notre puissance. Je réjouis de ta présence. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, ô Éternel. Iavana malala rehetra ao amin'ny Tompo Jesosy Kristy, lay velona sy manan-kery avy any Nazareta, nandao ny seza fiandrianana izy, hidiny eto amin'izao tempolony masina izao. Akoho fantatrao, izy lay izy hatramin'izay, ary mbola ho mandrakizay. Izy lay Andriamanitra manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Izy lay Jesosy Kristy, miteny aminao mandrakariva, anaka, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, ary zany mba hampaharetako ny famindrapoko aminao. Izy nefa miteny koa anefa, halako ny fivavahana haroarom-paratsiana, fa raha mivoriko ny zanak'Andriamanitra, eny Satana miaroaro eny rehetrarehetra eny. Efa niteny amintsika ny Tompo, mamefa ny fahefanantsika Jesosy. Efa nomeko anareo ny fahefana rehetra, hanitsaka, menarana sy mimaingoka. Ary efa nomeko hery anareo, handresy ny fahavalo rehetra, tsisy ampaninina anareo izany.
meko fahefananareo hoy Jesosy Kristy. Handrodana, handava, handevina ary andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo. Hivavaka isika. Jesosy io, tonga tokoa ny fotoana ankehitriny. Iona aminao aminay ary ionanay aminao Jesosy. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Nanome anay ny fahefana nefa ianao ankehitriny. Indreto izahay, handrodana, handrava, hanjera, handroka ny asan'ny Satana rehetra zay manelingelina eto amin'izao toeran'izao ka mahatonga ny tsy fifantohana rehetra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay velona sy manan-kery Nazareta no andidina ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly rehetra mandidy anao izay Satana, miala eto amin'ity toeranyity. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto. Miala izay asa maizina rehetra, planina rehetra izay velarinao Satana, tsisy ho ambinina eto, tsisy ho tanteraka eto. Miala aminay tsiraray avy, dorana amin'ny afon'i Jehova, may ianao Satana, ary fatorana any amin'ny farimindrehetra avy mirehatra manjakizay. Tsy hiverimberina, tsy hanelingelina eto. Any Jesosy izahay, Jesosy ny tomponay, Jesosy ny mpanjakanay, Jesosy no Andriamanitray. Kindreto izahay Jesosy io, mametraka anao ololarana, ambony indrindra amin'izao fitompivavahana amin'ny fito maraina izao eto Antananandrano FPVM Foibe. Hatrehany ny 4e étage eto amin'ny rez-de-chaussée. Manenika anay eto ianao Jesosy. Ka ndreto izahay miray fo, miray saina amin'ny herina rehetra ny hanomezanay voninahitra anao. Voninahitra ny edy eo an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny heriavana, fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra, hiderahantsika azy. Hanohizantsika zany fanomezam-boninahitra zany. Raiso ny Baibolinao, bokin'ny Salamo 3:1. Hiderahantsika n'Andriamanitra amin'izao maraina izao ary ny hira 7:20 am'zato ny 9:1 sy ny 7. Ny hiderahantsika azy ao amin'ny firana FFPM. Rehefa hitatsika ny Salamo, dia iarahantsika miredona ny fiderana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: misaoran'i Jehova ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehova ry fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra amin'ny Mose sy ny lalaka lehan'izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehova, mahari-po sady be famindram-po. Amen.
Andriamanitra ary fiadanany ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Mindrana ny feon'anjely izay mideranao Jesosy, manome voninahitra anao amin'izao alahady maraina izao. Ny tena marina Jesosy io. Ianao nomenay voninahitra, ianao ray io, ianao Jesosy io, fetiny ray androany. Ianao ny voalohany indrindra, omenay voninahitra satria fetiny ray. Manaja anao zay, manome voninahitra anao zay, mitsaoka anao zay Andriamanitra. Ianao ny natoy zao anay. Ny fiainanay raha tsy teo ianao, zava-poana Jesosy. Ary tsy tahaka izao izahay, raha tsy nisy ianao Jesosy Kristy, nanolotra ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana hamonjenanay. Vovony zay ankehitriny, velona trapamonjena, mahazo zao alahady andro tsara, andro vaovao. Misaotra indrindra Jesosy, sarobidy anay ny famonjenao, ndreto izahay Jesosy. Tsy mendrika nefa na dia ny anonona ny anaranao ary. Tsy miafina aminao ny fiainanay rehetra, tsy miafina aminao ny aminay rehetra, tsy miafina aminao ny toetranay rehetra. Hitanao daholy, mianjahanjy eo anatrehanao daholo. Nefa ankehitriny Tompo, ndreto izahay, miray fo, miray saina, amin'ny herinay rehetra Jesosy, hatrany ampitan-dranomasina any, eto Madagasikara, ny FPVM rehetra. Manome voninahitra anao, ka na dia tsy tahaka ny fomba an'ireo anjely masina rehetra, izay ao aminao, miankohaka eo anatrehanao, amin'ny fotoana sy ny segondra rehetra, tsy akitsahatra zany, talakotrikotrika tahaka amin'ny varatra ny fiderananao. Izahay Jesosy, tsotsotra ihany, olombelona ihany, eto mivavadin'ny lanitra, hanomezanay voninahitra anao, ka mba raiso ny fideranay anao. Raiso zany fa mba vokatry ny fonay manao hoe, masina, masina, masina Jehova tompony marina, endriky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Ny ry havana malala, tsy hay ny tsy araba ianareo, raim-pianakaviana rehetra, na tratra zao alahady, fetiny ray zao. Akoho fantatrareo androany, fa matoy ianareo tonga eto tsirairay avy. Afaka nijanona tany an-trano satria fetiny andro. Afaka nijanona tany an-trano satria mba miaraka amin'ireo ankonana kely. Fa niazakazaka ianareo, namonjy an'ilay Jesosy Kristy, ilay tia anareo, nanavitra anareo, namonjy anareo, nanafaka anareo, tonga eto ianareo ankehitriny, harabainy, fanomezana tsara indrindra, mety efa nanomeny ankonanareo, nivady aman-janakareo, fa ny tsara indrindra dia le tenin'Andriamanitra, izay omeny tompo amin'izao maraina, vao menomboka ny fotoan'izao hoe, teniny tamin'ny Daniel toko 10, ny 5 manao hoe, mahereza ilay malala indrindra. Mahereza, mahereza, izay ny tenin'i Jesosy ho an'ny raim-pianakaviana rehetra. Tonga sady ny fotoana, andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. So ianao dia hiteny ny raim-pianakaviana ihany no omena ny tenin'Andriamanitra satria fetiny androany. Fa atsika rehetra, ho antsika rehetra, naiza misy anao na any tokantrano, naiza eto amin'ity fiangonana tempolin'Andriamanitra ity, ho anareo rehetrarehetra, raim-pianakaviana, ho antsika rehetrarehetra, izay tonga eto ny tenin'Andriamanitra. Ary eto ade matsiaro, ilay mpanompon'Andriamanitra izay niona tamiko ny teny hoe, pastera, fa ho aiza ianao, andehanao fandarana ao amin'ny radio aza amin'ny alim-pitahina. Hay veo izy, dia noho io afa ho an'ny lehilahy zany fandarana izany amin'ny herinandro. Fa maninona ny tsy maintsy ho an'ny lehilahy?
tandremo ara aiza mikapoka anay loatra ianao pastera dia mea Jesosy tsy azona baikona Jesosy tsy azona rarana hoe aiza mikapoka anay ianao fa zay teniny eto androany milatsaka ny tenin'Andriamanitra ho anao zany ka raha voadonan'izany ianao aforetony lohalika dia mibeba fa tena tianao Jesosy tsy misy tiako very anareo na dia iray aza ozy dia misaora azy raha mbola mananatra anao foana izy raha mbola miteny aminao foana izy roso amin'ny tenin'Andriamanitra isika izao satria fetiny ray androany manana reny mpianakaviana isika hitondra ny tenin'Andriamanitra tsy reny mpianakaviana fotsiny izy fa sady ray aman-dreny iraka ary tony ny FPVM maneran-tany dia ny ray aman-drenitsika Faravonitsoa Rakotondrambenja hitondra ny tenin'Andriamanitra ho atsika rehetrarehetra nefa mino aho fa ho an'ny ray mpianakaviana manokana rehefa nahy mpanazava miandrandranao zahay ataovy amin'ny fonao rehetra mba hikasika amin'ny fonao Jesosy ny andininy voalohany any fankalazanay olombelona izao ny fetiny ray mitodika any aminao zay matsiaro ilay teninao hoe raha ray ary ahy ay zary zay atsako manaja anao zay ankehitriny tsy taka amin'ny fomba nareo any an-danitra any zany mitsangany eto zahay mijono ny vitanay nanao zay mba azonay natao zay na dia niazaka zanana ka ty amin'ny tempolinao masiny na dia ny fomba fitafonay mba miavaka noho ny andavanandro entinay mandeha miasa amin'izay rehetra lehanay izay ny mba nieritretinay ry Andriamanitra rainay ny fanajananao ka dia mba hankasitrao zany fetinao androany koa ianao ny tena rainay mijery anay mandamina ny momba anay manana ny hevitra heverana tsara momba anay dia mirabanao manoroka ny tongotra ao masina izahay tonga ny fotoana andrenesanay ny afatra ao hitondrana ny teninao mitenena Jehova o fa vonina iainao anao zahay sokafo ny fonay sokafo ny sofinay rehetra mba tena hiandray ny teninao ka mba ho tafatoetra ny anatinay ny teninao zay voambary mpanompo tsy mahasoa ihany ny rahanao hitondra ny teny fa mariny ny teninao fa tsy tompony teny efa hanao ny teny ka ianao nametraka an'izany atao ambavako mba ho voninahitry ny anaranao sotra Jesosy malalo amen petraka ny fiangonana dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratrahan'izao andro androany izao ary miaraba ny ray rehetra tratry ny fetiny ray ndao ty afantsika mafy be zany voninahitra Andriamanitra tsy zany kosa aloha ny tehaka tokony ho an'ny ray mpianakaviana malemy loatra
sotra tompoko miarabanareo lehilahy rehetra ray mpianakaviana na foy tena na foy fotoana masakazaka ty an-tranony ray am'izao andro fetiny ray izao mety tsy afaka makaty koa ianao fa manaraka any amin'ny tambajotra serasera maro samihafa any na mety marary ianao any ambofandriana mety miasa noho ny antony maro samihafa nefa tadidy koa fa misy ray mpianakaviana anarivony maro tsy afaka nakaty tsy afaka naraka fa ny trano maiziny mahatserovany ray mpianakaviana rehetrarehetra reo tsika amin'ny andro tahaka an'izao antentsika hijery ny tenin'Andriamanitra zay omeny atsika amin'izao andro androany izao teo amin'ny boky ny Pitsara toko 9 ny 2:20 Pitsara toko 9 ny 2:20 any amin'ny pejy 300. Nahita daholo tsika dia mahafinaritra be androany raha angina daholo ny vehivavy rehetrarehetra aloha fa ny daholo lehilahy daholy no hamaky an'io tenin'Andriamanitra io maheno tsara daholo ve ohatrany tsy dia maheno daholo ny ao amin'ny lafin'ny teknika ny ato ambany manangatanana hoe tsy maheno tsara zay ve tendra mba misy afaka mijery kely ny teknisianina zafady fa tsy maheno tsara zay ve maheno daholo tsika tompoko tsy mety ondry misy parti tsy maheno ato ambany mihitsy zany misy tsy maheno tsara maheno tsara daholo ve Pitsara toko 9 ny 2:20 maheno tsara daholo ve tsika tompoko zay ao ary andao aloha ny lehilahy rehetrarehetra no hamaky an'io tenin'Andriamanitra io ndao ary amin'ny anaran'i Jesosy amen andao daholo indray raha itsika vehivavy sy ny ankizy rehetra no hamaky an'izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy alay anjelin Jehova niseho taminy nao taminy hoe Jehova mombanao lehilahy mahery amen ndao averintsika rehetrarehetra miaraka ary zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy ary lay anjelin Jehova niseho taminy nao taminy hoe Jehova mombanao lehilahy mahery amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana izany ny tenin'Andriamanitra omenantsika amin'ity andro androany ity Jehova mombanao ry lehilahy mahery rehefa mandinika an'io dia hoy zay hoe efa lehilahy mahery mbola maninona ihany mban'Andriamanitra ary ny lehilahy tsy mahery zany ahoana mba foana izy sady zany ndraiky lehilahy mety reraka indray mety kivy fandaontsika androany hijery lehilahy anankiray ao anatin'ny baiboly zay hojerentsika any amin'ny boky ny Genesisy any lava be izy io dia aza miondrika mijery azy fa mangataka atsika rehefa ny an-trano any manomboka any amin'ny 7:30 ka hatrany amin'ny 5:7 any ny tantaran'io lehilahy io dia tsy iza zany fa ny tantarany Josefa tantaran'iza Josefa io Josefa io mbola vao 17 taona monja izy dia efa nandalo fizaham-toetra mahamay io Josefa aloha zany ka efa tamin'ny andro taloha dia efa nisy le toetra le hoe le toetra ny ray aman-dreny izay tokony ilana dia ny hoe ty zanako ty
tiatiako kokoa mihoatra amin'ny reto zanako reto dia i Josefa tiany Jakoba kokoa nihoatra tamin'ireo rahalany. Indray andro dia rehefa lasa nandeha ny andro ondro tany ny rahalany dia ozy izy Jakoba tamin'ny Josefa hoe mandana mba jereo aho le rahalahinao, manao ahoana izy ao, miandry ondriaizy izy ohatrany. Satria Josefa io talohan'izay dia efa nanofy izy. Dia nanofy inona izy? Momba ny zareo ny nofony. Dia tezitra indroa nanofy izy, dia tezitra ireo rahalahin'ireo dia tia indray ilay mpano nofo lava, tia indray ilay tiana mihoatra antsika. Lesona voalohany anao ray mpianakaviana, raha manana an'izay toetra izay ianao a, mino afa-tsy aminareo izay, fa raha sendra misy dia mba elahantsika izay fahampitovy daholo ny fitondrana ny zanaka ao an-trano. Teo amin'izay dia nandeha Josefa. Rehefa nandeha izy a, ay tsy tao amin'ilay toerana tokony endrasana ondry a ireo rahalahiny, fa efa niova toerana. Nanontany olona izy hitany an'ilay toerana. Vao teny alavitra teny izy dia hozy ny rahalahiny hoe tia ilay mpanonofy e. Dia nikonokonona ratsy teo ireo nanapa-kevitra fa ndao vonoina. Amin'izay tsisy tsony ny fiangarana, tsisy tsony ny zavatra hafa. Fa natsiaro nefa ny rahalahiny iray dia ny hoe aza mandoto tanana, aza mandatsatra aminy. Dia nalatsaka tao anaty lavaka anankiray izy. Dia rehefa nalatsaka tao izy dia mba vangin'ny fanahy ihany ireo hoe andao tsy andatsatra. Fa nandalo kosa ny Ismaelita dia nanapa-kevitra hoe andao amidy. Dia nanino? Namidy Josefa. Dia rehefa namidy Josefa ao anatin'ny Baiboly tsy namaly mihitsy. Na nataon'ireo inona dia nikonokonindreo hoe andaontsika haka ondry a, dia vonoantsika io ondry io a, alaina ny rany a, nalana ny akanjon'i Josefa le lava be iny a, no fenona rà. Io no entintsika any amin'ny kaky hoe lany ny biby masika izy, lany ny biby dia izy. Tena namidy izy, nentina ny akanjony, nitomany ny rainy Jakoba, tena nalahelo mafy. Dingantsika amin'izay ny tantara. Rehefa tonga tany Egypte izy, kay le olona izay nifidy azy io lehibe mpanapaka tao an-dapa. Dia nahita ny fahendrena, nahita ny toetra tsara rehetra nananana, dia voatendry ho mpanapaka tao i Josefa. Rehefa mpanapaka tao izy moa tovolahy, sady tsara tarehy, endry, bikana, dia teo amin'izay ny toetra ratsintsika vehivavy, fa nitarika an'i Josefa ho amin'ny fakam-panahy. Kanefa nanino ny Josefa? Natohatra fakam-panahy. Nanino ny Josefa? Natohatra fakam-panahy. Notoeriny izany, fa nefa ny fanoheran'i Josefa ny fakam-panahy no nampivadika indray le tantaram-piainany teo. Satria ny forseny dia rohitiny ny akanjony, dia nalany Josefa le akanjo, lasa izy ny azakazaka nitsoaka. Dia ny ray sy ny vadiny Farao le akanjo, dia nikikika amin'izay izy ny antso hoe io tatenao an'izao ananao an'izao anato. Tezitra dia tonga dia teo nampidirina tranomaizina indray i Josefa. Eo mitodika amin'ny lehilahy rehetra sady indray ny tenin'Andriamanitra hoe maro ny fakam-panahy, be da be ny fakam-panahy ety amin'izao fiainana izao. Eny misy ny vehivavy, misy ny voly, misy ny zavatra maro samihafa, fa ny lehilahin'Andriamanitra, ny lehilahin'ny FPVM mahatoky kosa Jesosy, fa lehilahy mijoro mahatohatra izany fakam-panahy izany.
matsika vehivavy rehetra kosa aza manaiky ho fitaovana eo ampelatanany devoly hisarika ny lehilahy ho amin'ny fakapanahtsika nda ho ialy na amin'ny fitafy na amin'ny fihetsiky na amin'ny zavatra maro samihafa mety ho fatatsika vehivavy fa mety hitondra ny lehilahy ho amin'izany fankapanahy izany andao elantsika rehetrarehetra izany sa tsy zany vehivavy rehetra tsy resy lahatra le vehivavy ry lehilahy sa tsy zany ry vehivavy rehetra na fety depe randroany tsika vehivavy ko mila mandiny tena mila mibebaka rehefa avy eo teo amin'izay dia nampidirina tany an-tranomaizina izy fa natany an-tranomaizina arane Josefy dia hita ny lehibean'ny mpiandry ny fonja fa tena lehilahy endry lehilahy matotra dia tany indray izy voatendro lehibe mpiambina sy mpikarakara tany indray andro rehefa nanofo Farao dia natsoina daholo ny omby asy natsoina izay rehetra mety ho tapaizana teo amin'ny fanjakana andika an'le nofy fa inona zava-misy tsy nisy nay nandika an'le nofy fa talohan'izay rehefa nanofy io tandapa io dia i Josefa no nandika ny nofiny dia nampiantso Farao hoe tsisy nay nandika anie le nofy dia natsiaro izy hoe misy lehilahy ray any mahay mandika ny nofy io dia natsony Josefa dia tena voadika ny Josefa le nofy midika ny teny hoe isy fitotoana tena hamokatra be ny tany ho vokatra be tena ho vokatra be ary ny fitotoana manaraka kosa dia ho maina ny tany tsy isy nininona izany hoe ho mosarena teo dia resy rahatry Farao dia namerina ny Josefa amin'izay ho tao andapa nandeha ny fotoana tapitra amin'ny fitotoana namokatra be lamina be ny fitantanan'i Josefa nangonony daholo ny vokatra rehetrarehetra mihoatra noho izay nisy ara nananambiampy tonga ny mosary fitotoana mosarena amin'izay ny rahalahiny sy ny rainy tsisy nininona tsony tany nanapa-kevitra ny rainy satria nalaza hoe any Egypta mbola be tabe ny sakafo amidy ndanonareo makany ndana mividy nandeha ny rahalahin'i Josefa rehetrarehetra tonga ny vidy naseho teo anatrehany hoe reto misy olona tonga Josefa tonga dia nahalala hoe reto ny rahalahiko fa nanahitany rahalahiny izy tsy nitabataba tsy nivazavaza tsy nandroka hoe ndeha mody any nga tsy tadidiko ny nataony lisany anahy nga tsy mafy tamiko ny nanaovany lisany anahy ry ray mpianakaviana rehetra mety misy aminao anie izany mety niantra taminao anie izany natositosiky ny olona ianao sy nirarahin'ny olona ianao fa tonga ny fotoana anankiray ohatra ny to tsaratsara ianao ohatra ny to ambonimbony ianao amin'ny asanao ary tena itsy ohatra ny to manam-bola ianao dia tonga daholo ny olona mampianatra antsika androany Andriamanitra hoe aza mamaly ratsy ny ratsy manana fo tahaka ny Josefa tsy niteny fanangina fa fatany ireo ny rahalahiko omeo vary ireo fa nataony kosa ny fomba rehetra izay ahafahany iona tamin'ny rainy dia nasiany fandrika tany anatin'ilay kitapom-bary ray dia iny nitazomany ny rahalahiny anankiray ataovy tonga ty ozy Benjamina dia nandeha indray ireo dia niveriny kompleta eo daholo ny rahalahiny rehetrarehetra tsy zakany tsony ny fitiavany rahalahiny ny faniriny hoe tia miana andreo rahalahindreo izy dia nangorory tany anatiny mitomany izy miodina dia mitomany tao anatin'izany tsy mba nametsiny an'Andriamanitra izy
ary tsy nametsiny rahalany ny fotoana tsara indrindra dia nasain'ny voaka daholo ny olona rehetra izy sy ny rahalany sisany teo mba fantatreo ve zany ry ray mpianakaviana rehefa toson'ny sarotra indrindra ianao eo amin'ny fiainanao mandalo ady mafy ianao eo amin'ny fiainanao manatona an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mangingina makanesy io aminy mivavaha aminy miantora aminy fa hitany io adinao io hitany io sentonao io ary fatany io zavatra mampahory anao io ny rahalany any no ny sehony nasorony daholo ny rehetra dia ozy izy hoe izany ele Josefy lay rahalahnareo ny anana daholo ny rehetra teo le miteny ary ohatry ny efa manay ohatry ny efa nizao zay andeha koaka hiteny hoe mifona zao zao fa ozy izy hoe fikasana tsara ho an'Andriamanitra lalana tsara ho an'Andriamanitra no lalana nitondrany anahy fa aza manameloka ny tenanareo ianareo ny famihana ny fanoroka fifaliana lehibe ho andry zareo rehetra dia naseho anteo ny zanany hoe reto ny zanako izao ny fahefako ety mandana alaivokaiky alaivo andao hiaraka hifaly ry ray mpianakaviana mba fantatrao ve zany alehibeany tao anatin'ny fony Josefa izany mafy eneny nahazo azy natao tany an-davaka namidy tany an-tranomaizina no entina tony andevo nasandratra ambony taraboka ndray aloha aveo fizantoetra be tabe mety mandalo fizantoetra mahamay ianao ray mpianakaviana amin'izao ora sy fotoana izao ny ao atokantrano mety tsy anasy ianao na mety very asa ianao ny vola mety tsy misy fa dia manjanaka nefa tsy maintsy mihinana mety maditra ny vady aza mieritreritra ianao hoe ny lehilahy ihany ny maditra misy vehivavy maditra koa miloka manao zay rehetra taony manao mpitapigoka vizana ny lehilahy mitady vola fa ny anjarandraha vehivavy tsy vizaka mandany vola manao zay rehetra taony mafy ny adi-tsain'ny lehilahy fandroany Andriamanitra miteny aminao hoe na tany amin'ny toerana fandreny ambony ianao no ny taraboka ambany na lalefa ny olona tany amin'ny farany ambany ianao nohotry ny akatrakatra Andriamanitra manana ny hevitra heverana momba anao toetra tsara ny nananan'i Josefa aza mamaly faty rahalahy fikira foana amin'Andriamanitra fa mbola ho avy ny fotoana anandratan'Andriamanitra anao iverenanao amin'ny toerana tsara iny mihoatra lavitra noho izay noeritreretinareo azy fa ny tena toetra tsara lahy tahaka indrindra dia ny toetran'Andriamanitra toetran'iza hoe toetran'Andriamanitra tsanany izy zany zany toetran'Andriamanitra zany dia ilay raintsika izy ny voalohan'ny tompon'ny fety androany ilay miteny amintsika foana isan'andro hoe zanako ahy ianao dia inona koa izy asany tanako ianao ka rehefa zanako ianao asany tanako ianao dia ajidiko ianao manao ray mpianakaviana raha nandalo an'ilay olana rehetra nyresahana teo tokony men'Andriamanitra ianao androany adidin'Andriamanitra ianao tena adidiny ianao aza matahotra aza manahy ianao ary tsy miovany ny olombelona nge miovaova ny fitiavany fa le raintsika ny teny tamintsika dia nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao ka zany naparetako ny famindram-poko aminao fantatsitsika ve zany famindram-pon'Andriamanitra zany raha ndraiky antsika mety manie na io tady io ary nge indray mety mba
misy toetra tsaraka ny sitrapon'andriamanitra vitany fa aza de kingavava loatra aza de mery mivazavaza loatra raha vehivavy ary aza de mery loatra manambany ny vaditsika fa mba jereo koa tahaka nijeren'andriamanitra anao amin'ny feno famindrampo nandao hijerevantsika vehivavy ny vaditsika hijeren'ny zanaka rehetra ny raitsika andreo ray ireo ho feno famindrampotsika rehetra mitsinjo ny ankohona ny mandrakariva zany andriamanitra izany mety meritrehitra taiza koa andriamanitra nitsinjo anay tena mitsinjo izy ka izy miteny foana hoe androso eo anoloanao aho izy ka ninona andravina amin'ny kotontaona fitsinjovana ane zany jerenge ny ray aman-dreny raha miazakazaka iny ny zanany de masony eo amin'le zanany fa sady mijery koa ary aloha ary ka raha misy zavatra mitady amingany ao ina tonga de ataony manala ny mitady amingany iny na tonga de miteny ny zanany hoe tandrema sao de voafingana eo fa le Jesosy tomponao mametoky anao na mafy ny adinao ray mpianakaviana androany izy miteny hoe raha lehilahy androseo anoloanao andravina le mikitontona be da be inona mikitontona eo aminao tany sao amin'andriamanitra zany ho aravin'andriamanitra zany anapatapaka le hidy vy inona le hidy vy eo aminao voaketsany zavatra maro samihafa ve enao atolory an' Jesosy zany tapahany zany tsy voatapak'olombelona io na manana inona fitaovana inona ny olombelona fa Jesosy manana an'izany ary de mitsinjo anao izy tanteraka aminao raha lehilahy ny teniny hoe fa hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy ho asoavin'andriamanitra ny lehilahy mahery rehetra amin'ity androany ity io andriamanitra io manana toetra tsy mirehare jerevao ane Jesosy raha nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty tabataba ary Maria raha teo enao ane tsy maty ny anadanay ohatran'izao le toetrantsika vehivavy tsy mahay manginy miteny foany de mba niteny koa izy rovavy fa Jesosy naninitomany izy sady niteny izy hoe aiza efarana de mbola eo ndray tsika ka efa maimbo ange izy efa efarana zay ory vehivavy rehetra andao esorona ny tsy finoana andao esorona ny tsy fatokinan'Andriamanitra fa ao anatin'ny tokantrano manana asa lehibe koa ny vehivavy ka mahatonga ny tompo hoe raha mino ianao tsy anao ihany novonjena fa ny ankohonanao koa mba mino fotsiny rehefa miteny ho Jesosy na ho anao ray mpianakaviana koa ary zany teny Jesosy hoe esoro ny vato de izay vonino nasorona ny vato sangana vany izy nasorona Jesosy ve niady varotra tamin'izy rovavy Jesosy ve niteny tamin'ny olona rehetra teo enareo tsy mino nareo ve tsy malala hoe iza moa zah zany ele Jesosy zany ele zanak'Andriamanitra fa tsy mba manana an'izany toetra zany ilay Jesosy tsika zany no angatahana amintsika ray mpianakaviana androany andao anetry tena andao tsy irehare andao tsy izao fa andao anana toetra tahaka an' Jesosy tsika rehetra tena ho ray mpianakaviana modely raha mafy niady ry tada malala rehetra isany afiretony loalika andana mitokana ambavaka Jesosy ary nenitomany latsaka ny ranomasony ino no nitsangana ny Lazarosy nivoaka avy tao amin'ny fasana nahoana ianao ray mpianakaviana raha andohalika ikokoky talao amin'Andriamanitra no tsy hamaly vavaka anao izy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka tsy haino mivavaka ataonao afiretony noalika todia amin'Andriamanitra fa tokony men'Andriamanitra zany fa zay rehetra mentoraka amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ho ataon'Andriamanitra
tsinotsinona verena amin'Andriamanitra raha lasa lavitra mitodia amin'Andriamanitra andro farany izao efa miakaiky ny farany zavatra rehetra manaova fanekena tahaka ny Josoa iray mpianakaviana rehetra androany teny hoe fa raha izao sy ny ankona kosa dia nompo an' Jehova izahay. Mangataka nareo ray mpianakaviana rehetra mba hamerina an'izany amin'ny fonareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe faraiza ndao atao mafimafy averintsika andre mandeha fanekena ngeta be zany raha tena mifonao. Isa 2:3 sotra tompoko mandehana amin'izay ary lehilahy mahery fa Jehova ombanao aza matahotra aza merikerika fona tanan'i Jehova ny tantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinany voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Ndaotsika rehetra hitsangana hivavaka hiverina ao amin'Andriamanitra hitodika ao amin'Andriamanitra izy ny nanao izy ny namiravira izy miantso antsika androany miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa hiara hitsangana hivavaka hibebaka hifona eo anatrehan'Andriamanitra isika rehetra. Ry Andriamanitra rainay eo mitodika ny aminao izay lay iray tsara sady mpanao ny tsara lay iray mihevitra fona ny mahasoa anay satria ray indray dia mikapoka anay fa marina ny teninao zanaka tiana tsitsitsiana tsorakazo ray manitsy anay foana any amin'ny lalana tokony alehanay satria ny teninao dia ny hoe tsisy tiako verana ianareo hoe na dia iray ary fa samy tiako mba hahita ilay voninahitra any an-danitra rehefa ratra izay miala ety. Nampahafantarinao anay teo Jesosy ny toetra tsaran'i Josefa ary indrindra ilay toetra tsara ao anatinao. Raha misy tanaraka ao ianao Jesosy ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy ary tsy ny asa ihany anie fa matovita ny asa tsara misy toetra tsara tao ka tendreto izay Jesosy mitodika any aminao mangataka famindram-po mangataka famelan-keloka aminao fa tsy mba nanaraka le toetra tsara nanananao zay. Mirehare zahay mora azo ny fakapanahy zahay tsy manam-pitiavany zahay tsy mba mavita metoraka ao aminao zay raha manana olana fa variana foana ny rehetrarehetra iny tsy mba nay ny ahy ny ankonanay izay indraindray raha ny tena izy Jesosy dia ohatra ny atalo zahay tsy mendrika anao zahay nefa androany izay hiverinao aminao sasao Jesosy diovy zahay ary raha tena atala tokoa ny fijery anay dia mangataka aminao izay hamarin'ny teninao hoe ny atalan'izao tontolo izao no efa natsonao hampamenatra ny endry. Reo ny ray mpianakaviana rehetra androany raha kofy ny famindram-ponao reo sasao amin'ny rahanao soa reo androany Jesosy mibebaka aminao reo androany ka na inona hibebany aminao androany mangataka ny indrafonao mamindrafo mamelany heriny ianao izay raha ny mpianakaviana rehetra koa zay ny zanaka rehetra koa mifona aminao ny amin'izay toetra rehetra tsy araka ny sitraponao nataonay mpaniratsire tsy mihaino ny ray raha miteny raha indray arane dia ny teny hoe tsy mametraka ny valeur an'ilay ray izay lohany tokantrano
mamindra fo aminay Jesosy mamelany elokay Jiovy ny tokantrano tsirairay avy androany fa so dia izay no nisakana ny soa tsy hititra isa tokantrano sasao ny tokantrano rehetrarehetra amin'ny fahotana rehetra androany fa izay ny hevitra mampisaraka anay aminao ka tsy hitira amin'ny valim-bavaka isa tokantrano Jesosy any tapao ny ozona rehetrarehetra ary azavelanao anankely anam-pahefana aminay tsony any izay rehetra mibepahana androany tsy hiverina itsony fa fatoro any amin'ny farimy rehetra fo mandraka izay marina ny teninao ndao hifandahatra isika izay ny fandaharana vitanay teto anatrehanao dia matoky izay fa tahaka ny teninao tamin'ilay vehivavy azo tanana ny zangazanga dia ny hoe misy manameloka anao va mino a Jesosy fa tsisy fanameloka tsony izay rehetrareto ka dia marina ny teninao hoe za koa tsy manameloka anao fa amin'izao sisa izao Jesosy aza manota intsony misaotra tompo malala misaotra tompo tsy faly izay faly ny fonay fa tsisy zava-dehibe ohatran'izany voavela heloko izany ny famelan-keloka ny manasitrana retiny ny famelan-keloka ny mamany olany ary ny famelan-keloka mampisokatra ny fiainanay rehetrarehetra ka dia hira tahaka ny Davida mpanao salamo izay manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy izanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nizala manao Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana nidina tany amin'ny fiainantsika nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka eo kafan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any avy ny tsara velona sy ny maty ny fanahy masina ao fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary fiainana mandrakizay manomboka ny rery tompo ny tena fitiavako anao ndao anavao ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika rehetra manomboka ny rery tompo ny tena fitiavako anao anarakanao sy anoko ary sy mandrakizay tamisay fatanora mitany anany soa kalaizana troaizana katalo manao zay ny voadina taonay fa mangataka anao zay tantano fa tsy mahay mandeha rery tehirizo fa tsy mahatahiry tena indrindra ireo ray rehetrarehetra ireo tena ho lehilahy mahery ho vavolombelonao voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen mpiara-mipetraka isika rehetra dia mbola mpifaliana ry ava-malala ny rabanatsika rehetra nahatratra indray zao alahady eo anatsika amin'Andriamanitritsika izao dia tsy haintsy Rahaba ilay Andriamanitra ray Rahaba ny dada randraina toandro ilay raintsika ra-panahy ary arabantsika ray rehetra nahatratra izao andro indray izao dia ho ray mendrika ny ho fitaratra ho an'ny taranaka mandimby rehetra dia toy izao indray ireo avantsika nanoratra anarana ho an'ny tsingeritaona anio alahady fa 20 ny volana Jiona miraba indray rehetra ny voalohany
Andrianony Nani Linda mangataka vavaka, Rasoa Bertine mangataka fahasalamana, Rasoa Nanahary Blandine faharoapolo ny volana Jona, Ragoli Samson voninahitra Lala sy Nofo Arjona 13 taona faraiky amby roapolo ny volana Jona, Ramazavasoa Jessica Balsama fahafolo ny volana Jona, Rafarasoa ny Velromi faraiky amby roapolo volana Jona, Ramazavason Nirina faharoapolo ny volana Jona, Randrianarso Sina Renodella fahavalambin'ny folo ny volana Jona mangataka vavaka ho an'ny asa sy ny ankohonana, Razaferso Simon valambin'ny folo ny volana Jona, Nombana Fitahina roapolo ny volana Jona, Razafinjato Solofarso valapolo taona fafito ambin'ny folo ny volana Jona, Eva Grace avy any Fransa telo taona faharoapolo ny volana Jona, Rakoto Armé Solonirina enina amby fitopolo taona efatra ambin'ny folo ny volana Jona, Ramily Arson Fanja roapolo ny volana Jona, Randriambolonirina Andoniaina Valsou Fransa fadimy ambin'ny folo ny volana Jona, Rasoa Noro Arte Bakololona fafito ambin'ny folo ny volana Jona, Razafy Mananjara Mamsos Rahantavlolona Florence roapolo taona ny mariage fafolo ny volana Jona, Vachila El Sharon efatra ny volana Jona, Andriamisaina Tsantatsioarina roapolo ny volana Jona, Randrianarvely Fitsi Nokalina faharoapolo ny volana Jona, Ratefy Njanaharivony Tolotry ny Aina sy Rakoto Malala Sitraka Maldera 5 taona ny mariage fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona, Ramiandrosoa Nathan faraiky amby roapolo ny volana Jona, Razavitseheny Zoarivony sy Ida Miasina faharoa amby roapolo ny taona ny mariage fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona, Andrianiaina Eriko Sitraka mariage fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona, Razavitseheny Tainandriana, Rakoto Armanana Didia Arnaval faraiky amby roapolo ny volana Jona, Rabarzafy Hertina fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona, mangataka ny hira FFPM 7 sy dimanjato, Andriamanoinirina Malala Entso faraiky ambin'ny folo ny volana Jona, mangataka fahaizana sy fahendrena, Raharinarivo Saoly fahavalambin'ny folo ny volana Jona, Razafy Tsopolina fahasivy ambin'ny folo ny volana Jona, Ramananjanahary Mamso Fanjanirina mangataka fahasalamana. Dia izay izy 2 mianada mianaka nahatratra izao tsingeritaona izao. Misy koa nefa ireo tsy nanoratra anarana dia miaraka omena ny tsy fanomezana avy an'i Jesosy ity satria ny tenin'Andriamanitra dia haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Izay efa soratra ao amin'ny Deutéronomia 7:20. Deutéronomia 7:20 ka ny andriny ny 1:20 sy ny 2:20. Deutéronomia 7:20 ka ny andriny ny 1:20 sy ny 2:20. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoanao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay ninianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahana ny orana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy ny fitahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Rehefa netrano any dia azontsika tohizana vakina manontolo ny Deutéronomia 7:20 hamarin'Andriamanitra aminao ane izay voasorany fa tsy mba mandiso, tsy mba mandainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Iaraka hitsangantsika hitondram-bavaka ireo havantsika ireo. Endry tompo tsara sy masina indrindra, mitsangana manoloana anao zahay ankehitriny, izany ny fanomezam-boninahitra azonay atao ety ambany masoandro hanomezanay voninahitra anao. Ho any amin'iza tokoa moa izahay tompo, izay ilay manana anao
lay Andriamanitra namorona izao tontolo izao tompony zavatra rehetra sy mahefa ny zavatra rehetra ary manome izany ho an'ny malalanao ka indreto zahay Jesosy mitsangana manoloana mangataka aminao reo ny fangatahana nentiny ray ny zandrinao ny zanakao eto anatrihanao betsaka ny mangataka fahasalamana ny mbola anao fanadinana Jesosy a be dia be ny etaetany anatin'ny foany ny zavatra fantatray dia izao efa nitononona ao anay ny fitahiana sy ny fiadanana rehetra ety ambonin'ny tany ataoko tsy mitovy ho ianao ny manompo sy ny tsy manompoko ankehitriny Jesosy a ndreo ny mpanomponao manompo anao tokoa amin'ny fonao rakofo ny fanahinao masina Jesosy fa tsy mahefa irery a ary tany fa tsy mahatananao ankehitriny Jesosy a misy ireo nahatratra ny tsingeritaona ny mariazy mametraka an'izany eo ampelantananao mba hitokantrano anjakany ny fitiavana ny fandeferana ne Jesosy a ny fampienoana izany tokantrano izany matonentina tete efa nentina teo aminao tatramboalohan'izany Jesosy ary isaky ny tsingerina ny tsingeritaona dia hoentina eto aminao foana mba ho avazinao ny fanekena izay nataonao tamin'izany tokantrano izany fa hitan'izany tokantrano izany ianao hitany zanany ianao a ny taranany manontolo sy ny fitahiny araka nefa nyteneninao teo ndreo Jesosy ndray aman-dreny a efa feno taona betsaka ny taona ianao nefa tenin'i Jesosy hoe 20 taona na 70 taona na be indrindra tafiditra ao anatin'izany Jesosy a dia lasa hoe efa akaiky ve ny fotoana nefa mihiny Jesosy fa izao manana ny hevitra hiverana anay ianao izay hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza fotoana kely rehetra Jesosy na ny kely na ny mbola ho betsaka omenao anay hangatanay anao fenohy fahasalamana Jesosy anehoy fa tianao zahay dia hanehoanao manodidina anay fa hafa tokoa zahay eo mpanompoana anao dia omenao fahasalamana ndre ray aman-dreny efa vokotaon'ireo Jesosy a zaza madinika mbola ao anatin'ny fianarana kosa tompo misaotranao dia misaotranao zahay tamin'ireo efa afaka fanadinana kanefa ny mbola betsaka ireo manomana Jesosy a hamarinao amin'ny teninao Salamo 32:8 hoe an'olon-tsainanao tompo tsara sy masinay indrindra tsisy tombony anananay afa-tsy ny fananana ianao dia hamarinao aminay izany tompo tsara sy masinay indrindra misaotra Jesosy misaotra indrindra misaotra foana mihiny zahay fa tsy hanatsoaka ny fitahinao sy ny fitiavanao anay ianao mandra-piala anay ety ambonin'ny tany dia mpanomponao Jesosy ny mangataka an'izany a ary mbola nomponao mandra-piala pofina inay ny tenako a sy zahay rehetra izay manatrika eto dia miny fahotananao fa tsy mahatananao misaotra tompo amen iaraka hipetraka sy saotra ny tompontsika fety de pera anao bonne fety papa se famelohan'izany rehetrarehetra izany dia misy fiarabana avy any amin'ny pasteur Dadarandrena Toandro iaraban'ireo ray rehetra ato anatiny sany FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao iarabantsika rehetra izay rehetra koa dada dia miarabanao natratra zao fetiny ray izao ao anatin'ny fiazakazana ao anatin'ny asa rehetrarehetra tsy mipetraka mihitsy manana ray modely